Nanosika za zegny mba fa avy nandeha tamin'ny voalohany maloha ama kristiany katolika za zegny nisy jalousie nataoko voalohany tagny tadiago mada 7 dia tao zegny nahitako ny fifandraisagna amin'ny olo maro satria efa nivavaka an-tanàna dia fa tsara ny ombogna amin'ny tanora magneran'ny Madagasikara dia tao zegny le fifandraisana amin'ny fisamihafana nanosiky ny mbala andehanagna ndraiky mamonjy ny jeune raha hitantsika ny taloha ny Madagasikara nosy maisony izy ke fa lasa nosy mena zegny dia fambolen-kahazo indrindra amin'ny diocèse-nay agny zegny dia magnanezaka lehibe magnano diocèse maitso izay taren'ny archevêque anay Benjamin Marc Marchand zay zegny ny voalohany indrindra zay zegny mba isan'ny magnatanteraka zegny amin'ny tany misy zahay agny mikorontana tontolo iainagna raha dia mois de décembre farafarany mois de décembre no mandeha asavary dia tsy tanteraka zay no fikorontagna toetrandro fa lasagny janvier février vao tanteraka le izy dia miteraka ny fahasahirana zay ny zavatra hitako misy aminay tarika ny olona bebe kokoa hiaro ny tontolo iainana dia mandraindraikitra bebe kokoa mba elana amin'ny fanimbana ny tontolo iainana ohatra hoe mamboly hazo manadio ohatra nanosika zay andeha monjy GMJ raha malala tagnatin'ny fotoagna lavalava nisy any confinement dia nijano nakatogno ny GMJ dia amin'izao fotoagna amin'izay izy naroso tena liana be andeha monjy le GMJ satria agnisan'ny sehatra mampitombo no sady ahafahana mijoro tanteraka amin'ny finoana ny fiatregnan'ny GMJ raha toa ka tena mijoro amin'ny finoana ny tanora iray ohatra tsy manao kolikoly mba mijery ny hafa dia afaka magnova ny fiainany Madagasikara tanteraka dia ndraikitra ny tanora eo amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana ny voalohany niezaka ny mamboly kakazo dia mikolokolo ilay efa misy dia magnentana ny olo mba ampiasa zavatra tsy ampiasagna kakazo miandro antsika tanora rehetrarehetra magneran'ny lafivalon'nosy mba tena hagnentana ny magnodidigny antsika hiaro tanteraka ny tontolo iainana mba ampisy ho avy mamiratra ny zanak'antsika ny aoriana any